Lalam-panorenana nge dia efa mametraka mazava fa ny filoham-pirenena no mamaritra ny politika ankapobeny izay hitantanana ny firenena ary ny gouvernemanta dia manatanteraka an'izany zavatra izany. Ny dikan'izany zany dia tsy maintsy olona izay afaka hanatanteraka an'iny. Inona ny olona afaka hanatanteraka an'izany politika ankapobeny izany? Ao ny fihavanam-pirenena, ao ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny ara-ekonomika. Olona izay tokony sady manana traikefa ny olona manana le finiavana anao an'izany zavatra zany ny tokony ao anatin'ilay izy. Nangatany mpanao gazety fanazavana ihany koa ny votoatin'ny dinka ny fanaovan'ny filoha tamin'ny Andriamatoa Rajoelina. Ny anisan'ny votoatiny moa dia nametrahako hoe mila izay fahamarina toerany ny fitoram-panjakana rehefa te hampandroso ity firenena ity isika zany. Ka ny fahamarina toerany izay dia fametrahana ihany koa ny fiantsoana ireo hery rehetrarehetra izay afaka miaraka nohona ny filoham-pirenena. Ary izay nge le foto-kevitra amin'ilay hoe majorité présidentielle iny tsy sanavahana mihitsy iny fanretrarehetra karaha ny 100% ara moa afaka niaraka atao manindona fa tsy zay ve ny zava-dehibe eo amintsika sady endriky ny fihavanana zany no endriky ny tolotanana zay omeny rehetrarehetra ho fampandrosoana ny firenena. Tsy tokony isy faniliana io na iza ary tsy tokony isy olona tsy aro tena hoe ho voailika za dia fanamerina za dia filohan'ny malagasy ary tsy manilika na iza eo amin'ny fitantanan-draharaha fa mila mampandroso ty firenena ity isika ary ny rehetra izay tia tanorazana dia tokony hijeran'izany ary vonina amin'izany fa tsy tokony hovariana amin'ny hoe adina kolasika. Taratry ny fandrosoan'ny demokrasia kosa ny fahitan'ny fifidianana ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Foto-kevitra nge le hoe ny anangonana ny rehetra arak'izay azo atao. Amiko tsy misy hoe tia ny resy tia ny maresy izy iny fa dia hoe ino ny taratry ny demokrasia aloha izay hitantsika ary mandroso ny demokrasia. Raha ohatra angamba iny hoe ny anankiray nahazo 100% dia ho gaga angamba ianareo hoe hoadray zany nge nefa tsy nety tamin'ny teo aloha le hoe tarihana hoe filoham-pirenena mihitsy ny manao an'izao dia lasany daholo ny rehetrarehetra zay le efa tsy mety fa hitantsika amin'ireny zany fa misy ny ady-hevitra, misy ny hery maro samihafa izay afaka ataoko hoe mifaninana ao anatin'ilay izy ary zany rehetrarehetra zany ny tena foto-kevy dehibe dia hoe izay fananana ara-politika izay eo ihany fa rehefa samy mitsinjo ny tombotsoa am-pirenena zay ny zava-dehibe ary zahako no mitarika amin'izay. Nasiany fanamariana ihany koa ny momba ny lalam-pandrena ny Repoblika Fahefatra. Io aloha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany zavatra zany dia ny rehetra mandinika an'izany hoe afahana miasa io aloha izao marina fa hoe misy ny lesoka hita ao anatin'io, misy ny tokony harenina ao anatin'io kanefa dia ozy hoe ny maika aloha izao dia ny asantsika andao hiasa aloha. Tsy mbola nanome daty ivoahany anaran'ny Praiminisitra kosa ny filoha Hery Rajaonarimampianina teto. Mbola ho jereny zay zavatra zay mbola ny eo amin'ny assemblée ara moa zao mbola voafidy ny omaly ny filoha izay arabaiky manokana eto moa zany Ramatoa Razanamaso Kristina ary ny fahalan'iny dia erabana manokana koa ny vehivavy rehetra satria iny no ahitana taratra fa dia manana ny anjara toerany vehivavy eo amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena, manana anjara toerany vehivavy eo amin'ny raharaha ara-politika zany. Ka vita iny raha tsy diso andro any ny fametrahana ny birao dia mandeha mendalana ihany ny zavatra rehetra. Tsy nampiova zavatra nefa ny valim-pifidianana iny hoy hatrany ny filoha. Tsy mi-influence iny io nge jereo tsara nge ny atao hoe torohevitra izay nomeny tao amin'ny HCC fa io tsy maintsy misy fifampiarahana fampitiniana io zavatra io fa tsy misy hoe tikany na avy amin'izy na avy amin'izy. No amafisiny teto kosa fa manana ny fiandrianam-pirenena ny malagasy tsy mbola nisy fanerena voarainy avy amin'ny vondrony raisa-pirenena amin'ny fanendrena olo-mpanjakana ambony.